Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakantsika tompoko. Dia raha laza no atolotra io anao ry Andriamanitra raina izy any an-danitra, ary dia misaotra anao izay no ny amin'ity maraina vaovao izay no toloranao anay ity. Fahazavana isehoan'ny famirapiratany voninahitra mantsy, voninahitra izay any an-danitra ho tarafina ety an-tany. Ary mino izay fa nofoananao miaraka tamin'iny aiziny iny ny fahatezeranao taminay. Manatsaoka ny sabatra mantsy ianao raha tsy bebahany isan'andro, ary zany mbola ifonanay bebahanay etona ankehitriny ny amin'izay rehetra vitanay teo anatrehanao. Faly anefa izay satria nomenao hery sy aina vaovao indray, ho mariky ny famindrapona avy any aminao izany. Misaotra betsaka Jesosy, hiatrika ny vatsy avy aminao ary izay, ko dia ampianaro re mba hahay andray sy tahiry ny teninao ho tena vatsy velona entinay hamakivaky izao herinandro vaovao izay novelarinao ho anay izao. Ko dia mitenena Jesosy fa miaino anao ny mpanomponao. Amen. Dia ampitomboina antsika mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara nosoratan Jaona no angalantsika vatsy izao maraina izao. Jaona 5:10, 5:9. Filazantsara Jaona 5:10, 5:9. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo, ary mba haretany ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Matory havana miantefa amin'ny zavatra anankiray na amin'ny olona iray ny safidy dia manambara izany fa misy fitiavana manokana mipetraka izay ao amin'ilay niantefan'ny safidy. Ary izay fitiavana manokana izay no mila ho tsapan'ilay nofidian'Andriamanitra ka tsy handany safidiny. Tsaroantsika ve fa nanion'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fitiavany Abrahama rehefa nakatony safidy izay napetraka Jehovah Andriamanitra taminy, ka nanekeny ny nandaozany toeram-pahazazany izay nisy ny ray aman-dreniny, ady any afara tamina firenena lehibe izahany Abrahama izany, eny na dia momba aza ny vadiny dia Sara. Ary satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsy miova, dia mbola te-haneho izany safidy izany amintsika izy ankehitriny. Mbola te-haneho ny voninahiny amintsika izy ankehitriny, ka itenenany amiko sy aminao hoe: tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Teny manam-porofo izany fa novidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro izaho sy anao. Noho izany ary, raha nifidy antsika Andriamanitra, dia misy tanjona mazava tsara io safidiny miantefa amintsika io. Ny tanjony dia ny ahavokarantsika amin'izay rehetra ataontsika. Tanjona mba hisy fahombiazana, hisy fivelarana eo amin'izay rehetra kasaintsika atao, ka ho vavolombelona mandehandeha isika eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Aza adiny ihany koa anefa fa matoa miantefa amintsika ilay safidy dia misy fitaizana tiany atao amintsika izay ao. Sarotiny amintsika loatra mantsy Andriamanitra, ary tsy tiany isika ho isan'ireny mpitaro-bato vilam-bava ireny ka sahijory vavolombelona etsy sy eroa, kanefa ny toetran'izao tontolo izao mbola miraiki-tapisaka eny amintsika eny hatrany. Ary izay indrindra no mahatonga ny apôstôly Petera hampirisika ny fitondrantenantsika kristianina hifanaraka amin'ny filazantsara, fa hoy mantsy izy hoe: esorony lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, fa tahaka ny zaza vao teraka dia mandrindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izay amin'ny famonjena. Raha atao amin'ny teny tokana izany, dia ireo rehetra foditry ny olana, foditry ny fahotana no mila esorina. Hiala tsy eo amintsika intsony dia hitomba amin'ny famonjena amin'izay isika. Ary izay ilay voninahitr'Andriamanitra
tia niseho eo amintsika. Ny olona miaina amin'ny fahotana mantsy dia tsy afaka mitombo mihitsy, ary izay no mahatonga ny antso hoe mila esoriny izany fahotana izany. Ny mampalelo anefa dia toa tandra-vatokoditra eo amin'ny raha olombelo izany satria mbola tia sy makamamy izao tontolo izao izy. Nefa nge mila tsarovatsika mandrakariva fa tsy afaka nitombo amin'ny fiainana kristianina mihitsy isika raha mbola mitakosina amin'izao tontolo izao, fa dia miitsoka eo hanika manjary kristianina ranofo mandrakariva fa tsy kristianina mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ho ara-panahy, ary dia mijanona ho kristianina zazakely ka tsy dia mitsipozipozy eny foana, satria tsy mandray afa-tsy ny sombitsombim-pahasoavana, sombitsombim-pitahiana, fa tsy mba mianoka ao anatin'ny fiainana be da be miaraka amin'ny Jesosy Kristy izany. Ary eo indrindra no isintomana ny saintsika ry havana, fa ny fahakamamitsika ny fahotana nge ka hampirofo iray anehoantsika ny tsy fanekentsika ny nifidianan'Andriamanitra antsika. Ary rehefa tsy mahamono safidy dia mazava ho azy fa tsy mamobe, ary dia tsy ahita valim-bavaka mihitsy, ary mefara amin'ny tsy fiainana ilay fiadanana nampanantenain'i Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Tsy misy fiadanana satria mahatsiaro fafeno teritery ny fiainana, terena hivavaka, terena mamaky baiboly, terena hanao ny sitrapon'Andriamanitra, terena hamonjy fotoam-bavaka na dia ny alahady fotsiny aza. Fa rehefa manaiky ny anaitra ilay foatana dia afaka mitombo isika amin'ny fahalalana an'i Kristy, mitombo amin'ny fiainana kristianina rehetra, dia ilay fiainantsika manahaka an'i Kristy. Aoka nefa ho tsarovantsika lalandava fa nisafidy antsika Andriamanitra dia mba nitoerantsika ao anatin'izany fiadanana izany, fiadanana izay miafara eo amin'ilay kristianina tsy be ankiviana, kristianina tsy be ahiahy sy tebiteby, kristianina tsy menomenona, tsy kristianina matahotra no afo satria efa nanaiky ny nifidianan'Andriamanitra azy, ary ny dikan'izay fanekeny izay dia efa Andriamanitra mihitsy no mitondra ary no mandray an-tanana ny fiainana iray manontolo. Ary izay ilay sarina Siao Petereto, sarin'ny zazakely iray maniry fatratra ny sotro ronono, ary dia tahaka izany faniritsika kristianina ronom-panahy dia ilay fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena manaiky ilay safidin'Andriamanitra isika, ary io fitiavana ny tenin'Andriamanitra io no ahafahantsika mitombo araka ny fangatahan'i Paoly hoe ary izao no angatahiko dia ny mbola hitombona ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Ry havana, rehefa mitombo ny fahalalantsika an'Andriamanitra dia mitombo ny fitiavantsika azy, ary mitombo ny fahitantsika ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika, ary dia manaiky ny safidy isika. Ataovy an-tsaina lalandava ary fa isika izao dia olon'Andriamanitra izay nofidiany. Isika ilay taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Aoka mba tsy ho adinotsika izany antso masina izany. Ianao io dia olona nofidian'Andriamanitra hiaina ny fahatsarany, ary hanambara an'izany fahatsarany izany araka ilay iraka lehibe nomeny Jesosy ho antsika kristianina. Amen. Hivavaka sika tompoko. Misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'ny fampatsiahivanao anay tokoa fa ianao no nifidy anay. Totazany masonay ety fa ilay tananao mitsotra misintona anay ao anatin'ny maro ao, fa tianao hiavaka izay, hiavaka satria hiaina amin'izany fiadanana miara-dalana aminao zany. Mangataka aminao nefa izay, irao ny fanahy masinao, mba hanendry anay, hampanaiky anay ny safidinao, fa ao anatin'ny safidianana izany manko hoe misy faneriterena ao, misy zavatra tsy maintsy hoe sorona ao, fa raha ny fanahinao masina no hiasa ato anatinay tsy maintsy manaiky izay, ary hanompo anao mandrakizay. Misaotra Jesosy, tehirizo ary ny tontolo mpiainanay tsirairay aby, izay mandray izao vato izao na iza misy anay, na amin'ny fotoana na fotoana inona no hinonay an'izao Jesosy
dia efa mahatoky izay fanamarinanao ny teninao fa novidinao izay hanambara ny fahatsaranao ka hiala amin'ilay ratsy rehetra izay ka mba olo baovao eo anatrehanao. Makasitraka makatelina Jesosy ary dia mametraka ny andronay sy ny fiainanay iray manontolo amin'izao herinandro vaovao zao ambany fitarihanao ho hanamarinanao tokoa fa hiasa ho anay ianao, hikarakara anay ianao, aneho ny fahatsarana aminay ianao ka na inona fiadiana entin'ny Satana milezana anay dia tsy ho ambininy izany satria ianao fa nifidy anay hanambara ny fahasoavanao. Dia tonoiny amin'ny tsirairay aby ny todranonao masina Jesosy ka hitenenanao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy mparo ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo mandrakariva. Azadiny fa taranaka voafidy ianareo hitondra ny anarako masina aza mandeha amin'ny fitoerana tsy mendrika ho anareo intsony. Dia makasitraka Jesosy makatelina dia ho fenoan'ny fahasoavanao ny tsirairay aby. Atolotra ianao ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Saotra Jesosy eo. Alleluia. Amen.